Fa mbola manamafy ny tsy fiandany Madagasikara amin'ny ady misy any Ukraine sy Rosia nanoloana ny mahasoavy Amerika androany ny ministry ny fiarovam-pirenena manana ny fiandriana sy safidy mazavy Madagasikara manoloana ny zava-misy ankehitriny nanamafy ankilan'izany ny mahasoavy Amerikana fa manaja ny safidy sy ny fiandrianam-pirenena Madagasikara androany no nandray ny mahasoavy Amerikana miasa sy moneto amintsika tetsy amin'ny birao fiasany ministry ny fiarovam-pirenena io fionana io izay nanamafisana ny fiara-miasa androtota eo amin'ny lafiny aratafika arahantsika avy hatrany ny fanazavana. Fatarareo tsara fa nisy nivoaka gazety ny firesahana momba ny zavatra isan-karazany amin'ny fiainana iraisam-pirenena indrindra ny ady any Ukraine sy Russie izay mampalaza tokoa ary resabe tokoa tao amin'ny ena-manjery sy ny teo amin'ny tambazotra samihafa fa mazava tsara fa Madagasikara dia manana ny fiandrianam-pirenena ary ny firenena Amerikana dia manaja ny fiandrianam-pirenena malagasy ary tsy manotohana ny fitondratsika ny lalak'izorantsika eo amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana iraisam-pirenena zany ary zany dia saorana tokoa ny mahasoavy Amerikana izay manambara fa tsy eritery tsy misy tsindritsindry avy eo amin'ny firenena Amerikana mikasika ny lalak'izoran'ny fanjakana malagasy eo amin'ny fivoarany raharaham-pirenena fa manana ny fahalalana tanteraka malagasy Madagasikara eo amin'izay fandraisan'ny hevitra mikasika ny fahitany ihany koa ny fivoarany raharaha raisam-pirenena zany.